Fa mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany eo anivon'ny mpiasa-panjakana kosa indray izy ity mivondrona ao anatin'ny ASIEF izay mitohy ny fifanintsanana rehefa madiva ifarana ka Kianja telo no nandray ny faninanana tamin'ity faran'ny herinandro ity izay ofitinina aminao anatin'ity tableau ity ny vokadalao tamin'izany. Nitohy tetsy amin'ny Kianja ivelan'ny Mahamasina ny faninanana ho an'ny taranja basketball ary tamina Kianja telo tetsy Tanjombato tanety be Ivato ary Mazorivo ho an'ny baolina kitra ny faninanana eo anivon'ny mpiasa-panjakana mivondrona ao anatin'ny fikambanana ASIEF. Ho an'ny baolina kitra ary aloha dia toy izao ny vokadalao tetsy amin'ny Kianja ny Tanjombato ny mid nandresy ny Assemblée nationale tamin'ny saronoray ho an'ny sokajy elita voalohany io. Ny MSP nandresy ny santé tamin'ny sarainoatra ho an'ny sokajy vétéran ary ny sokajy jeune kosa indray dia ny MSP nandresy ny menina tamin'ny satelonoro. Nisaraka atsala irainoray kosa ny MEF sy ny MFB kitra tamin'ny sokajy vétéran zany. Ho an'ny tetsy amin'ny Kianja tanety be Ivato kosa indray dia ho an'ny sokajy elita voalohany ny DGB nandresy ny DGCF tamin'ny saronoray. Sokajy jeune ny DGB sy ny justice nisaraka atsala irainoray. Ary mbola sokajy jeune izay ihany dia ny kapisaty nandresy ny enamma tamin'isa arainoatra. Teo amin'ny sokajy mixta kosa indray dia ny Sena nanamontsana ny tourisme tamin'isa 900. Vokatra tetsy amin'ny Kianjan'ny Mazorivo izay kianja natokana ho an'ny super vétéran ihany dia lalao telo ny tanterahany ka ny MSRI nandresy ny population tamin'isa 2 nisaraka atsala arainoray ny primature sy ny MFB ary zareo avy eo amin'ny PRM sy ny MPTDN dia nisaraka atsala aotra ihany koa.